Brigade spéciale ho fanatsarana ny fidiran-ketra ary fanombohan'ny asa fanamboarana ny toby iray ho an'ny reny sy ny zaza. Anisan'ny zava-dehibe nambaran'ny bentanan'ny Talatamaty ireo ny sabotsy teo nandritra ny lanonana fifampiarabana na tratra ny taona 2020 sy 2020. Fotoan-dehibe ho an'ny commune ambanivohitra Talatamaty ny sabotsy teo izay neonandreo mpiara-miombona antoka ny fokotany isan'isany ary mpiasa rehetra ny fampiarabana na tratra ny taona. Ny commune Talatamaty izay manao ezaka manokana ampidiran-ketra mba hanatsarana ny tanàna sy ny sosialim-bahoaka. Ny asa fananomboka koa dia ny fananganana ny toby fitsaboana ny ankizy sy ny reny sy ny zaza izay niarahana amin'ny mpiara-miombona antoka avy any ivelany. Dia nisy koa ny atao hoe brigade spéciale manokana alaina mihitsy mba nampidirina mba anaparitaka ny resaka etra mba hanaovana ny recouvrement ny etra mahiakatra araka izay azo atao satria reny tena iainan'ny commune ety misy anay ety. Nambarambe ny tanàna ihany koa nandritra iny lanonana fampiarabana natratrarana ny taona 2020 sy 2020 fa ho nantony tetika sagoavana ny fanamboarana ny tsena eo Talatamaty izay andalovan'ny vahiny maro. Anisan'ireny ny fanamboarana ireo foto-drafitrasa momba ny resaka tsena sy pavillon iteny commune Talatamaty izay manamorona i commune Talatamaty mba hanatsarana ny tanàna satria fantatra fa tanàna Talatamaty dia anisan'ny tanàna lalovan'ireo vahiny izay hitsidika ety amintsika amin'iny fanaparana ity fanaparana taona ity amin'ireo fivoriam-be anankiroa fanisy izay isy eto Madagasikara. Mikasika ny jerin-todika indray dia nisy ny lesoka eo an-trano ny ben'ny tanàna. Lesoka izay tsy nahafahana nihetsika loatra. Ny lesoka aloha ny zavarahita dia anotsy fahampin'ireo vola avy amin'ny raha-mpanjakana zany tsy fahazahoanay ireo subvention samihafa. Fa reny zany tena manampy be dia be ny commune ka noho izany dia tsy dia afaka nanao foto-drafitrasa loatra izahay, tsy afaka nanao an'ireo entretien na lalana samihafa satria tsy ampy ny vola toeram-pitantanana. Efa hetsika fanaon'ny commune Talatamaty taona ny fampiarabana iarahana amin'ireo fokotany mandrafitra ny tanàna sy ny mpiara-miombona antoka toy izao. Dia izay indray ry mpijery hajaina ny masakazo natolotra tamintsika tamin'ity takariva ity. Raha iverenana kosa ireo lohatenim-baovao nisongadina dia lany ho filohan'ny antenimieran-doholona tamin'ity androany ity ny profesora Honoré Rakotomanana. Izy indray araka izany no hitantana ny antenimieran-doholona mandritra ny 10 taona. Makasika kosa indray ny fivoahan'ny rano maloto teny Itosteny dia mitondra fanazavana ny rakitra izay teto amin'ny vaovaontsika tamin'ity alina ity. Ny tompona ndraiky ny serasera eo anivony orinasa Jirama izay ihany koa ary ny masakazo natolotra ry mpijery hajaina ko mamy fotoana eto indray tsika ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy.